Coucou daholo ny monsieur Manjakely isan'ny molamola mpanaraka ny page Facebook sy ny YouTube ary ny Instagram kekebevara. Androany za koa dia hanolotra video vaovao be anareo fomba fanaovana curly na frizée ohatran'ny ity voloko ity forme couleur no ampiasaitsika androany ahafahana mahazo an'izao volo zao. Raha ohatra ka mahaliana anao dia araotra amin'ny farany video fa ao nampisehovako anazy ndao ary. Efa avy nanasa loha tsara dia namainina kely fa tsy avela maina be dia ovahantsika ny volo dia ny zavatra ilaintsika dia mila mena bolontsika ary figo ary forme couleur. Ito le forme couleur zavatra ohatran'izao somary malemilemy azo foritra lavalava somary kelikely ny ampiasaiko androany fa tsy ampiasa an'ilay matevina be satria curly ny ampiasaiko. Hosorako menaka amin'ny voloko sorako menaka daholo fa kamo anao an'le menaka atao tsikelikely dia maka forme couleur iray dia maka somary manifinify kelikely ohatry nalaiko ity dia ahodikodiko tsy sarasarana le volo zany hoe tsy sokafana le volo fa atambatra dia ahodikodina fotsiny. Raha ohatra ianao ka te hanao wavy zay vao sokafana le volo zany dia ahodikodina, fa raha ohatra ianao ka te hanao curly dia somary boribory le volo no ahodina dia maka afandray dia ahodikodiko na somary matevitevina le izy na manifinify tsy manova anazy zany fa mety foana. Dia eo amin'ny faran'le volo mihitsy no aforitrinao le forme couleur dia ohatr'izay hatramin'ny farany ataontsika hatraty ambony maka tsikelikely hatramin'ny farany. Tonga eto aloha tsika izao dia maka somary manifinify matevitevina arakaraka ny tevitevy ny volonao io fa ny anahy somary manify ny voloko dia afaka maka party ngeza be nefa manify ny azoko. Tsy maintsy ataoko izay mahampy an'iny anankiray forme couleur io fa raha matevina loatra tsy mety miforitra mihitsy iny. Dia anankiray koa raha ohatra tsy ampy forme couleur anao dia afaka ampiasainao volo mihodinkodina anankiroa ny forme couleur iray ohatr'izao vako ny forme couleur anankiray zany hoe volo iray efa vita dia maka volo hafa dia ahodikodiko miaraka eo zareo satria mety tsy ho ampy le izy. Ao anatin'ny paquet anankiray raha ohatra ka hoe ngezangeza le izy mety eo amin'ny 10 na 20 na 12 dia mety mila paquet 2 amin'ity eo ianao zay vao ampy ny volonao. Dia ahodikodiko hatrany atambatra ho le volo fa tsy sarahana satria curly ny tandritsika frizée. Dia idiko tsara raha somary tsy metimety izy dia mety matevina loatra le volonao dia tsy zakan'le rouleur ka mety tokony ho ataonao manifinify zany. Raha manifinify le eo amin'le rouleur afaka ampianao volo hafa izao. Dia ito izao tsy haka rouleur vaovao fa efa misy ity ambany ity somary manifinify le volo eto aloha dia afaka ampiasaiko anankiroa fa haiko dia ahodikodiko miaraka eo ihany izy roa tsy mampanina anazy mihitsy. Dia idiko tsara fanamarihana kely raha ohatra hoe tsy manana an'ity ianao dia afaka mampiasa pipette hitanareo fisotroana jus reny le plastique reny na taratasy mamorona zavatra lavalava afaka anodikodinanao volo ianao zany dia ny angezan'izay tianao. Pipette reny mety fa somary madinidinika kokoa sady pipette tsara be manome afro kokoa. Raha ohatra ny volonao kanefa somary fohy dia tsy maintsy hiantona kely zay dia manao afro kely zay fa tsy manina fa arakarak'izay tianao ihany io. Dia mamarana azy tsika dia ito anankiray ito no ambiny dia ataoko mazaka volo party anankiroa. Ny andradon'roa teo sady nanao maquillage dia mbola tsy tiako vana satria possible mbola tsy mety tsara mbola tsy maina tsara dia maka blanchine dia amainiko satria mety mbola tsy maina tsara le izy satria rova mbola lena le izy dia mbola tsy dia mety. Tokony haharitra adiny 3 adiny 4 raha normal tsy mila blanchine fa arakaraka ny temps de pose-nao ihany koa mampirongorona anazy ka la izy rehefa miorina loatra dia lasa fohy le volo. Ny anahy ito izao somary niorina kely loatra ihany fa na izany ary tsy dia manina voloko somary lavalava kely ihany nefa nijery ity izy sa lasa niantona
fa raha ohatra hoe possible dia ataovy somary lavalava. Vita izay dia vahako tsirairay, dia rehefa voavaha tsirairay izy dia ngeza be matevina be dia tsy maintsy saratsarahako 5 enina 7 ny anankiray, izany hoe ilay nahodintsika anankiray iny zaraina 5 enina 5 dinika sady amin'izay me matevina ilay volo. Dia ataoko hatrizay hatrany izy rehetrarehetra sarahako 5 enina arak'izay tianao, amin'izay lasa kelikely sady matevina be ny volonao rehefa avy eo. Rova izy saosisy be iny fotsiny avelanao dia ratsy. Dia ohatr'izay hatrany hatramin'ny farany, somary tsy dia forotra ny fotony fa tsy maninona. Jerevy tsara ny anaty fa misy adino tokony hanatevina an'ilay volonao. Ohatr'izao izy rehefa vita voavaha hatramin'ny farany, somary vahavahana ohaka. Jerevy tsara be ilay curly mitovy an'ireny naturel ireny. Somary asiako fixation kely spray mba hitana tsara fa tsy voatery asianao an'iny fa io ary izy efa mitana tsara maharitra 2 andro 3 andro, 4 andro raha tsy sasana izy tsy mivaha. Mety na volo tsotra be ary ny atao amin'ity mety foana, fa mila arakaraky ny temps de pose-nao mapy orona kokoa azy. Ka raha hoe tsotra be ny volonao matetika dia mila atao elaela, ohatra hoe 4 heures 5 heures na hoentina matory dia maraina vahana. Raha lava be ilay volo tsy maninona, fa raha fohy kely azo atao ela be fa manjary miantona kely. Dia izay vita ny volo. Ohatr'izao izy rehefa vita, vahavahana sositoma mba hialava fa lasa fohy ilay izy amin'ilay miorina. Oh, lasa nisy lokomena ny nifiko. Izay dia ohatr'izao ilay loko ilay tianareo, ahoana ny nahatongavanao, ahoana ny nahazahoanao an'ilay volo ohatrin'io dia ohatr'izao nanaovako anazy. Somary mandany fotoana kely fa tsy maninona.